Miarabatokolay, salama topoko vavy ary dia manasanao anaraka nyty fandaharana manokana eto amin'ny radio tele nakay eto mahajanga ity vahiny manakaja vahiny lehibe eto amin'ny firenena no raisitsika manokana amin'ity takariva ity eto dia efa misaotra anao sahady tsy misaraka amin'ny fahitalavitra Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO Filohanny Antenimierandoholona eto Madagasikara mandalo eto mahajanga izy ary dia nanaiky nasaintsika manokana ato anatin'ny fandaharana. Miarabanao président ary miarabanao ihany koa tonga soa eto amin'ny plateau ny radio télé nakay. Ya, miarabanao Crispin dia miarabany ny atsika jiaby eto anatin'ity radio télé nakay ity indrindra miarabany mpanaraka pieno sy mpanaraka an'ity télévision ity. Fanontaniako voalohany président vao mafana izy ity omaly afakomaly ohatra dia nigadina teto Madagasikara ilay tatariny satroboninahitry ny ampanjakana navalona fahatelo omaly lanonambe teto Madagasikara fitokanana ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny anatirovany manjakamiady eto Madagasikara tao andrenivohitry Madagasikara. Fantatra alohan'ny resantsika amin'ny rahalahy eto dia nahazo lorango avao ny tenako fa nahazo fanasana soamantsara ianao saingy tsy hita ny vahoaka malagasy tamin'ny fahitalavitra orana tanterahana ny lanonana taty mahajangana misy antony manokana ve? Ya, sotra fantahina fa zaho gaga satria misy fandamina moa zavatra rehetra nahazo fanasana tokoa ny fotoana Antenimierandoholona satria republika nyresahana tantaran'ny Madagasikara nyresahana zatra lehibe zany zatra maventy zany fa misy moa fandaminana rehefa misy ndafa vita taloha dia naniraka zany zokobe vice président nay doyenay nisolo-tena ny senata any tsy ataoko hoe fomba mampanao ihany zany tsy sanatria andositra didina tsy mifanaja fanjakana fa misy zavatra mifanojo dia zay fotsiny antony fa iny dia zavatra lehibe raha ny ataoko hoe symbole zany firenena tsy manana ny tantarana zany any sahirany tsy mahiny tantara indrindra rehefa ifanojo amin'ny tena tantarantsika iny sorana zanahary idika ve zany Andriamatoa président mbola matotra ny fiaramiasa ny fifandraisana eo aminareo samy mpitondra fanjakana satria raha ny zava-misy amin'ny tanin'ny republika ny Madagasikara no jerena ny rafitra dia anao no mitanany laharana faharoa aoriana ny filohan'ny republika atsika safidy zany jusque niany aloha mbola republika atsika io ary mifanaja anatin'izay mifanaja ho mety tsy mitovy hevitra ary marina zany fa misy tsy mitovy hevitra milafomba raha politika nyresahana dia mpanohitra ny tena fa may manasaraka an'izay miezaka manasaraka an'izay resaka hoe sy ny fanajana ny republika zay zany ezahana ary afalanona lerany hoe raha teneninao hafa ataonao hafa dia miezaka foana zany anatin'izay hoe tsy zany ny valeurana republika fa fifanajana mba mame ohatra anareo fotsiny za rehetritsika mazenga sahirana ny autorité eto fa nahaveto zaho ary hitako mihitsy raha mampalahelo za reo sy excuse reo somary mitena azafady zokobe zay tsy afaka mitsaina anao fa hainao raha ty republika resahantsika ety tsy Rivo RAKOTOVAO resahana io fa le président Sénat io amaray hafa koa président Sénat ka le fanjakana tsy tokony ho zay zany le raha préfetsika io fa préfet teo izy fa mety mavozy izy mitsaina amin'ny président RAKOTOVAO Rivo satria lasa politise le zavatra atao zaza mandeha faritra hafa misy olona ndray mazaka an'izany zay président tsy mijery an'izany fa zay solotena mpanjakana eninay ianao satria za kosa no fanajana an'le olona dia mampandre foana za hoe andeha any amin'ny faritra ohatr'izao misy faritra tonga reo gaga za faly za président zay manaja ny republika satria republika resahanao fa fiarana manokana io za tsy mitady ambonina zay fa manahirana zany amin'ny fitonam-panjakana hoe nakay zay mantengo tamin'ny ministre de l'intérieur tanina Rivo tao amin'ny Sénat hoe maninona no atao an'izany ny fomba fifandraisana eo amin'ny fanjakana nefa tsika samy miezaka ary tsy tian'ny olona tsony zany hoe politisation ny fitondram-panjakana satria filoham-pirenena rehefa lahany zay présidentsika jiaby io na za contre ty président io lany kely fa mety hisy hevitra tsy mitovy io préfet io gouverneur io misy voatendry reo misy ihany
za tsy mahinany olona ho ary mba apetrako tamazenga tamin'ny 2017 rehefa miteny tam'izany maire le gouverneur am'izao fotoana mokitara niteny taminakazy zoko be tena mba sitrako raha ohatra anao ro mametraka samboady olo jiaby neny mba io tsy mapara zaho asvema fa fanjakana maire mangataka aminaka hoe présidentiena azonao apetaka ave samboadinaka misy olo taitra karakory ma président manao ino mapara tsy zay le république zany ary zay nitaritana ny olo hoe aza de atao an'zany satria amaray afaka 10 taona afaka 3 taona afaka fitondram-panjakana miovaova de lasa ohatra zany fotsiny zany le olona manana toerana ambony satria mety matahotra ny toerana izy mety zao de atondray tsika de miaraka mitodikato fotsiny fa adiny le fanajanan'le république zay zany tiako atongavana zay za tsy hitady voninahitra tsy ametsiny an'le olona fa mijery fotsiny fa maray zao mety misy tonga olo chef d'institution za mavolaninao hoe anao karaha numéro 2 ny marina zany tsy le Rivo RAKOTOVAO fa le présidentiena io numéro 2 ny république io lazanao andriamato filoha hoe manohitra contre ozenao fanoerana manahoana zany misy any SVM raha resaka antoko vetivety manohitra isika nanomboka tamin'ny 2018 ane rehefa resy iny izy de resy zay mampadémocrate anay zay tsy lahatra tamin'ny arabe zay tsy nandeha nanenjikolo fa zay nijery tanatiny hoe ino ma zany natonga antsika resy misy olo nylefa tsy mataty resy miboaka izy nandeha anazy zay ataoko hoe io malalaka tsisy olo azo teriterena zany tso fa malahelo anao aloha mijery la olo ministre namanay ty moa la olo député namanay ty moa la olo sénateur namanay ty amba olombelona zay fa malalaka ny olona hoe aiza le tikanao karakory manao ty sakaiza mimpandresy fotsiny ve zany ianao fa zany tazoninao fotsiny jerevanao no avy zany fa tsy metinao anenjehana olo hoe la olo namanakay la olo namadika anakay zay ny safidiny zay fa anao maha olombelanao mba mijery any hoe ty ministre anay teo 4 ans la olo ty ministre teo sanandro akory aly anao voaresiny izy vaky lefa fa de zay nijoronay zay zany le teneniko misy olona ny andry mihitsy hoe ivadika koa zany zay milafiny politique andresahako manaja zay lany teo zany président de république par intérim za tsy nao kabary maro tapitra resy zay resy ny aira-jaro mampiana président rajoely ity raha ty satria zay ny lalàna zay tsy nanao barofo milazanao hoe resy nareo milazanao hoe misitaka mivadika palitony namana sasany mbola misy ve zany ny SVM mbola teny ve zany ny SVM eto Madagasikara inona tsy raha tena tsisy hoe ny SVM tsy mba tonga ny solotena mpanjakana mitsena amin'ny président ny Sénat fa fangarony zay so de veriny olona hoe mitsena ny SVM izy misy zany ny SVM mety zay le lazaiko teo misy le olo hainareo misafidy hafa lalany hafa anazy zay ho za tsy militra kabary maro am'zany malahelo anao maha-olombelona averina mandeha za tsy laza hoe tsy manairanay mijery hoe premier ministre niaraka taminay ministre niaraka taminay zay olona afaka anao politique andresahako fa za zao anisany mihitsy hoe aminakazy amin'ny préfet zany tsy manao politique aminakazy amin'ny ministre intérieur zany tsy manao politique aminaka mampanjary ny firenena aminaka président de république tsy tokony safidy politique satria anatin'ny constitution antsika zany président de république rehefa lany iny izy tsy afaka mijorotsony amin'ny lafiny ny tokony azy ezaka zany tsy mora manao an'zany satria olona tavandranao ke olona mpiakatra anao tamin'ny placenao fa le mampaprésident anao na maha-olobe anao may manasaraka an'izay satria lasa le république resantsika sy crépin teo no jerevan'olo hoe ay zany le république ty lasa ohatr' zao ndray amaray ty lasa ohatr' zao ndray de aiza zany le olona am'zay mahita koa ny vahoaka malagasy andriamato filoha misy alliance na de somary misy fotoana tsy hita loatra izy io eo aminareo sy ny team iny moa malaza fa de ny team rery ve no miaraka aminay amin'ny RMDM amin'ny mivondrana panorama sy ny sisy ny team rery ve fa zany ino izy manana président taloha raha valo manana zay manana président rajoely ramampianina de mety zay ndro maresaka fa maro ihany ny antoko zany mety misy kelikely misy vomisonitra misy tanora maromaro any mitondra antoko zao mbola vomisonitra na anarany tsy hain'olo
fa rehefa vory miaraka aminazy ianao vao mahita hoe ay ve ary tokony ho zay le reo noveloma an'le olo fa tsy hoe ianao rehefa miala anao dia le antoko io zany tsisy tsony satria anao rerika iny rehefa ohatrany hoe tsisy pitarika antoko io zay tsy maintsy anekenao a zay zao dia maprisika zay zao dia mijery miasa anatin'izany mihitsy a mba hisin'ireo lay vao anatin'le antoko fa marina mantenen'olona ohatrany hoe tsy mahita fa tsy tilma tsy HVM izy ka misy zavatra toerinay ao hitanay tsy fanarandalana hitovizan'ny hevitra zay tsy hitovy zato isanjato ny HVM tsy ho lasa tilma tsy ho lasa HVM ohatrany hoe ny HVM tsy ho lasa MFM tsy ho lasa UNDT tsy ho lasa REMA fa zay mijoro mampa HVM anay na zay fa resy fa mijoro zay mampa HVM anay mety marina zany tsy mitovy amin'ny tanjaka anay tamin'ny 2017 tamin'ny 2017 ho jiaby milomay 2018 fa commencement hitanao hoe ay fa mivadibadiky za tsy mitovy amin'izay aloha za tsy mivadiky zany ary za lehibe ny antoko io tsara izy io pare zao ratsy izy io jerenay nanino moa jerevanay manao jery todika jery noavy misy olona antoko amin'ny fotoana hitanay fa misy zavatra tokony toerina eto amin'ny firenena amin'ny tsy fanarandalana mitovy hevitra aminay joro ary tsy miafina mihitsy zay miaraka amin'izany fa zany akory tsy hoentin'le mpanahidroahatra hoe fa tsisy tsony HVM na tsisy tsony antima fa ray ireo zay aloha tsy anina fa io ne tsy entité officielle hoe ravana daholo zany ny antoko fa tonga dia lasa statut anankiray ny RMDM ohatra tsy zany akory amin'ny RMDM président inona marina le tena takilinareo zay mivondranao anatin'io midirany HVM anatin'io a dia mitaky amin'ny fanjakana ny fanarahandalana zay tsy mila kabary hafa mandeha moatsa ny fe hoe sao dia miady aray tantana takiny tamin'ny fotoananareo ndray ary ny HVM sao dia mieritreritra hoe adalany HVM zany aloha ataoko adalany HVM tamin'ny fotoanandro izy nitondra adalana fa fambonitsaina tamin'izy nitondra satria zadino tsika miboaka tamin'ny transition zany hoe matoa transition zany nisy ady politika zany dia ny président Era mampianana nataony olona araka contre anazy nomalina ampidiry ministre ny antoko hoe antsika mila manao réconciliation nationale fampifanam-pirenena ary nanao izy any amin'ny fomba hitondrako mihitsy hoe ary misy team mato misy maparato misy MFM mato zay ny anao izy zay ny safidiko zay HVM mihitsy niteneniny an'izany mety misy lesoko lista théorie satria nararotiny olona zay fahalemepony zay amin'izao fotoana zao ny olona tsy manao an'izay izy fa nareo zay sy namanay ale ambadika anitsaindriky nareo zay safidy zay fa ny anay zany tsy any le ady hevitra hoe hiaraka hitondra hiaraka zao io lan'ny vahoaka io aloha zay anefa anatin'ny ara-dalàna kosa aloha ny anay dia zay ary nitoerinay dia zay fa raha fanjakana io hoe zay tena mijanona anatin'izay mifanarahan-dalàna fanarahana ny constitution fanarahana n'ireny lalàna ireny ohatra amin'ny Sénat loi organique ane ny mandany ny budget mpanjakana lalàna bokeo anao bloquenao fotsiny la izy dia amin'ny arabe anao no andeha miteny hoe reo mandany vola reo karaha zao reo tsy manara-dalàna zany maniny raha ny amin'ny budget efa bloquenao la izy hoe nareo asoronay jiaby rahanareo dia manangatanana zany olo hoe lany na voaka ny président ordonnance fa anao mitondra le budget araky ny lalàna eo amin'ny parlementaire lany izy iny ny assemblée nationale lany izy iny eny amin'ny Sénat dia avy anao bokeo hoe tapaiko zany abus zany fanjakana tsy atao karaha zany fanjakana ty ne za tsika mba amaray afaka amaray mety mbola hafa koa andreo eo le amaray afaka amaray tsy hoe amaray dimanche fa zay ny mampa république zay mampa démocratique atsika hoe miomana anao amin'ny alternance ary zany ny zahanay tamin'ny 2018 na maro ary ny fanenjehana sy ny sisa za président paraître maro ane olona avy taminaka androa za mikorana am'izay Mazenga eto maro avy aminaka président anao fa eo io tsika fa eto lanko zay le fitiavatena zay tsika nara-dalàna resy président ery atao akory baba resy izy dia gaga fotsiny aorinan-keliny dia tantara ny jala efa natsidika teo président le resaka Antenimierandoholona
minimina anareo resaka vola ampiasaina ny rafitra zay tantananao io nanazava nefa ny ministry ny vola fa hoe ampiasaina fahasahiranam-bahoaka le vola ho any Antenimierandoholona satria efa ho tapitra ny feom-pitompiasana ka tsy leva ny fiainam-bahoaka nyjerena nenareo efa ho tapitra tena tsy mitombona zany ataoko tsy fanarahan-dalàna tamin'ny mois de juin eny tonga atao ny ministre des finances nitondra ny loi de finance rectificative tsy niresaka an'io reo na ligne point ray na ariary parata hoe ty atokatsika ho an'ny olany atsimo olo reo commence avril nofa fantatry ny misy technicianna io hoe anahirana an'io ary tsy sika Madagasikara io fa io ataon'reo hoe corne de l'Afrique et de l'Est tratra ny maintany io ary anisan'io foana io andro io de izy moa zay ny tsy andahan zany raha ohatra ka fa maninona no tamin'ny budget rectificative ianao mois de juin tsy mivolana parata hoe ty zalahy atokatsika fa mifandray foana ary le hoe tenena satria reo farava tsy fanarahan-dalàna zany mandra-pahatonga an'izay tapitra mandahanay vo tamin'ny 2019 ne mbola namafy an'izany ny HCC hoe amin'ny faraparany janvier tsy azo atao zany rehefa mbola amperinasa le olona dia tsy maintsy adidin'le fanjakana fa zay le atao hoe manao bebe le mpanjakana exécutif zany anytoreo de efa tapahandreo marina ane zany misy mamaly reo io vely ranon'ny président ke fa nga io karaha zany to aby raha vao basy fa tsy voarava satria tsy manara-dalàna le fandravana anazy de any am'izay zany ianao any am'le io satria anao ro ministre ny finance lasa voateny foana ma le ministre finance izy no manao le raha de manao abus zany izy manao kisengisengy izy mazenga hoe ay hitanareo za fa bloqueko moninareo anao na eno hoe mpiasa amin'ny fanjakana na mpiasa ministère finance jiaby nalaina volandreo nandesina any atsimo fa maninona ny scénario zavandina ny olo tsy raha zany zay nefa natao tamin'ny 2019 hoe moninareo andeha amboarany université université io mialatsiny za fa tsy hoe mony fotsiny resahana eto fa le principe mihitsy zany hoe lalàna ane io hoe rehefa nova lalàna anao misy fomba fanovana lalàna fa tsy hoe anao mametraka lalàna zay zany tena teneninay fa hitsakitsahanao lalàna io amin'ny lalàna zay tonga eo ambany masonareo loholona président ataontsika hoe raha roapolo na folo tonga eo mba firy no lanina valo laninay fa tsy tian'olona izy lany io fa le kerimesy izy tsy lany io ndo tian'olo ary mahatonga anay tsy mandany an'le raha mety misy antony tena mazava ary azavainay mitondra amendement zay zany eny ny asan'ny parlementaire fa tsy parlementaire io fa de eritreretin'olona fa de hoe satria république atsika de mody alefa ao le raha fa miaraka manangatanana nareo jiaby zay aloha tsy ohatry zany tsy anao an'izany mihitsy zay fa ampy zany za président sénat tena mazava ny président zany tokony ravana ny sénat za tsy miteny assemblée nationale fa raha zay nitavandray ny fanjakana hoe exécutif zay mantsy hoe fisaraha-pahefana zay zay ny antony eny mba tsy isin'ny gogoron'olo ilany atoto de nasinan'io reto mpanatanteraka exécutif reto mpanao lalàna reto mpamoaka didy sarahana io zay ny rafitra républicaine zay ary sarahana io ka raha anao za mieritreritra hoe rehefa tsy mitovy hevitra aminao zay monsieur le ministre anankiray mitondra le raha miady-hevitra zay mikaikaikin'olo opérateur zay hoe inona ohatran'izany zao tamin'ny loi de finance nasindreo TVA katsaka tsako io de ho zay tamin'le ministre ho tambany vohatra reto fa tsy hitanao raha hoaninreo mbola vangoanareo TVA koa inona antony nefa le olo mpanafatra tomobily ary asoronareo fa ataonareo régime suspensif zany ane ny divanaiky io se hoe jereo fa valopolo isanjato ny olo ane tatsa any anareo nreo maka TVA fa ato avotsitra anareo politique io de tsy nekenay le raha fa rehefa aveo mavoaka an'le ordonnance indray manara-dalàna ny amoany ordonnance fa tsy tsara ho an'ny fanjakana zany mijery hoe indroa intelo zay par voie d'ordonnance zay moa zany tsy tantiny fanjakana mpanatanteraka hoe reo amisianao mahaly foana non tsy mamaly fotsiny am'izao zay fa ino zao tena lazaiko zany misy ny agriculture taloha hoe monsieur le ministre ataonareo ahoana moa ny andeha anao TVA amin'olo mivarotra tsako any ambadiky be tiako mba lazao aminay azavao aminay ahoana fomba naovana zany valo teny politika io
rofo zany. Miresaka kely tsika satria tsy maintsy ho tanterahana ihany fividianana le olona amin'ny faraka amin'ny folo ny volana desambra. Raha tsy diso ako andro vitsivitsy nalohany natongavanao teto Mahajanga mbola namoaka fanambarana ny SVM miantso ny mpifidy vaventy tsy andatsabato. Mino an'izany ve nareo mbola hisy safidy io satria raha ny zava-misy eto Madagasikara am'izao be ny tanàna rehetra ndraika ny fitondrana misy ankehitriny tsy de marina zay a mpanolotsaina ankamaroany de tsy de marina zay fa nantima fotsiny ary de mamanana izy ny SVM mody manao mijekijeky eny izy fa manontany koa izy ahoana président fantatray zany fa zay a mijoro amin'ny zavatra mijorona zay tsy mifify mihitsy a satria zay de efa niteny foana tsy fanarahan-dalàna zay tsy miteny mihitsy tsy tokony atao ny fifidianana Sénat tapitra any manday fa za zao nieritreritra mihitsy hoe tsy hisy latsaka mihitsy ny avy amin'ny fitondram-panjakana satria zay ny fanambon'ny président zay velo rano hoe ravana io fa mandany vola tsy hisy ilana za Sénat zany za zao de miambo mihitsy hoe donc le antokotoko sady tsy le mpanohatra no tsy han'ny fanjakana andreo mandatsaka raha misy logika sy misy etika zany le amboko hevitro za SVM io za tam'izay mivory de ozy hoe tsika zany zao miandry tsy hisy latsaka mihitsy ny amin'ny fitondram-panjakana satria rehefa manontany ianao de hoe io tsy hisy raha ilana anazy mihitsy io Sénat io ay zany le olona tao anatiny ro manahirana andreo satria tsy mitovy loko fa le tazany ihany ay république aty mila an'izay fifandrindrana fahefana zay maha république raha tsika moa miova indray hoe lasa mipody andro mpanjaka lasa hafa ny rafitry tsika hafa indray zay misy anera zao tontolo zao tsika an'izany parlementaire zany fa ny républicaine aloha de mametraka zay misy koa tsisy Sénat azo atao koa zany fa eo am'le fanarahan-dalàna ka ozy hoe izay de efa nijoro hatramin'ny voalohany mihitsy hoe zay tsy afaka nijanona amin'ny toerana io za raha Filoha Rivo za fa namboatra carton-naka io ka nambaba sana amin'ny mama io zay foana moa tenen'ny olona reo io lany mandalo de mitabataba reo efa fantatray nomboka tamin'ny 2015 fa zay sénateur 2021 tsy maintsy miala SVM hoe tsary nitarikolo tamin'ny arabe andeha anao rotaka zany hoe andeha hitady toerana boko andeha rotaka amin'ny arabe mampirotaka le olo zavatra hafa iny fa tsy hany mihitsy satria rehefa miteny reo mandany reo efa lany zany tsy maninona zany efa lany zay ohatra tam'izay anao intérim hoe anao 4 mois ny ao 4 mois zay lasa tsy hoe za tahitenitenako eto fa mba mijery an'le olona le oetin'le olona argument anazy zany hoe reo zay ma tsy tian'olo zay le resaka anjoronjorony ihany tian'olo hoe lany mandà reo baka reo mifikitra ao sy le hoe reo mandany mony to de zay foana ny oetiny de rehefa tonga am'izay le hoe aiza moa le république aiza moa zany manino ny loi de finance io no mandalo ordonnance foana zay jere mpamatsy vola zany hoe fa maninona kay le ordonnance satria mety misy zavatra ve zany manahirana avy any amin'ny exécutif eno zany mipetraka fanontaniana rehefa te ho république manaraka ny fenitra ianao resantsika kely indray Filoha ny toe-karena toe-karentsika ny économique eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tsy mitsammitotongana aloha ny vola malagasy ny fahitanao azy anahirana io manahirana sady anahirana io satria raha nahazo ny vola be tsika efa 900 millions de dollars eo zany azotsika noho le valana retina nazahoantsika azy de volaza tamin'io fa sady misy io any amin'ny aide budgétaire zany hoe anampina fanjakana hiatrika ny andavanandro karaha efa teny ministre zany teny premier ministre hoe jerevana ny fampiandehanan-draharaha zay le aide budgétaire fa misy balance aide à la balance de paiement zany hoe alefa any banque centrale mba tsy hitotongana vola satria mampahatra atsika rehefa mitsitongana izy io mitsitongana eo za moa na en'ny gouverneur amin'ny banque centrale hoe tsisy atahorana io de ozy saotranao janahary saotranao andriamanitra satria nahirana an'io tsika satria 20% ny zavatra ho antsika indrindra rehefa maintso ahatra boka andafy jiaby volatsika nefa io tsitongana be io vidiny etaneta anatiny nefa ny alefatsika ny velany midina be satria io ny fiatraika ny eran'izao tontolo zao ny olona fa samy manidinidiny anazy daholo hitatsika lavany hitatsika girofo asa zay atao le tsi zao blakesy hitatsika reny produit atsika tia boiny aty sy tia any Sofia
zahirana jiaby olo miantso fa midina be normal le midina le izy satria zay le crise internationale na sambo hitondranao reny efa sarotra noho ny zavatra io inona zany no ataotsika zany na tonga ny firenendehibe ohatra ny tsy ny firenena fa ny mpamatsy vola le mahazatra ohatra ny FMI hoe tsy maintsy ampinareo satria hitsitongana volan'ireo io raha fa tsy ampinareo satria sira fa idina ny vidin'ireo entana rehefa ny vidin'ireo raha tsy mitandrinareo dia hiakatra be de zay zao amin'ny Sénat dia manontany an'izany hoe ahoana moa zany le politika nataon'ny fanjakana fanontaniana tokony hipetraka zany satria io raha mahita io ary manafatra vary tsika fa tsy ampy vary manafatra tsika raha jiaby ty za tsy mivola le aingitraingitra zany hoe 4 sisy kabary hafa fa le hoan'le olona fa zavatra manahirana fotsiny zao raha za manokana dia hoe tsika rery a sarotra mavandy fa za mino fa tsika rery firenena hoe mpanafatra pétrole nanidina efa au moins ary ny offre teo marché international tamin'ny pétrole tsy napidina tsika mandraknananty jusque nianyty tsika tsy napidina misy miteny moa zany hoe io ne olona vitsy fotsiny mampiasa an'izany carburant zany zay le olona manao populisme zay dia nitaky an'izany ary nitaky an'izany zay to amin'ny Sénat hoe maninona moa tsy ampidinareo vidina pétrole io dia misy moa antony hoe nanandraolo trosa atsika ka maninona raha lohanareo trosan'olo io dia amin'izay mba midina dia mba mahazo tombony daholo zany na tokotoko reny na nidina 30% vidiny carburant tsika satria nidina calculany carburant tsika tany amin'ny 60-65 dollars ny vidiny carburant io prix atsika io raha io fanavy ata 5 dollars 10 dollars sisa tsika tsarony atsika ary sambany manontany économique mantsy sambany zany le hoe io takin'ny mpamatsy vola hoe vérité de prix io foana moa takin'ireo hoe ambilao am'izay subventionnareo fa atao vérité de prix zay masokarenanao tokony ampina bénéfice zalala ty varotana azy sambany zany depuis hatramin'ny 2010 ny hoe raha nampiarina lay tena vidiny tena izy dia mba nahazo tombony isika malagasy tsy natao le izy ahoana moa tsy tenenanay am'izany zay miadevitra zay tsy manapa-kevitra am'izany fa miadevitra zay hoe raha mba nampidinareo na le olo mitoto vary kely ambanivohitra Marovoainy amin'ny groupenazy mba hitany hoe misy fanjakana ankitiny teto mijotso prix ny raha ty zay ny fiainana andavanandro zay fa ny any aminao any amin'ny devis raha any iny fanjakana iny fa tsika moanao manontany any radio izy eo zany manahirana hoe ahoana ny fomba nampiasantsika an'ilay vola zany satria hita io zany hita maso io zany le izy fa miakatra daholo ny vidin'entana averikona be na eno kely za moa tamin'ny herinandro ty tsisy olana mihitsy io engane fa vao miditra novambra tsika miditra maintsoahatra moa tsika io fa dia tavandra tsika fa tena tsisy olana io zava misy eto Madagasikara ndre matofoloha rehefa tsy eo amin'ny fitondrana le olona dia manakina ny filoham-pirenena hita hoe manao ezaka be sy ny mpiaramiasa aminy ianareo nefa mbola ao anatiny araka ny lazaiko teo tsy azo atao ve mifanome sosikevitra afahana miaradia noho ny tombotroany Madagasikara fa le fanakianana ne dia sosikevitra rehefa nteny ve zay ampidiny vidina pétrole dia ho an'ny Filoha Rivo rery zany rehefa nteny zay hoe jerevy tsara le mpamboly reo fa tsy nahazo an'le tosika fameno sy ny vatsy fameno nefa reo any sahirana parafara volany sahiranareo maratsandra eny fa jerevinareo zezika andreo sinareo tsy ho an'ny firenena fa zany fa ho an'ny Filoha Rivo ho an'ny SVM fa manahirana an'le olo dia miteny moanao hoe nareo mahay miteny raha fa tsy tanatin'ny fitondrana azafady nanomboka 2014 natao mihitsy jusque ny any ty ny lazana nanaratsiana fitondrana inga era-jaromampianina nareo mizonga témoin zany hoe tsisy raha vita mihitsy satria zay foana le raha marina ve zany io ne olo tsy drabaka raha taloha mialatsiny zao taloha anao miteny iny dia fa iny zay toto zao anao miteny iny vao maika manaitra olona iny dia mitsakaraka izy amin'ny Facebook mitsakaraka ary zay nisy orananareo tamin'ny radio tele nakay satria miezaka anareo mandanjalanja an'izay fa zay oa raha lazaiko anareo lalàna zany raha ohatra folo ao amin'ny Sénat valo ekenay fa tsisy miresaka an'izany tolotanana mena amin'ny fanjakana ane zany na maro anisy ary ny SVM ao
fa rehefa misy raha kosa tsy ekeny ohatra nresahako teo hoe andeha asianao TVA tsako io tsy ampidirinao vidin'ny pétrole nefa mipasse $62 ny calcul afa $10 raha io mbola tazoninao to tsy manazava anao tsy azo avainao hoe misy 1000 milliards d'ariary am'le lalàna tolotra anao zany amin'ilay teti-bolam-panjakana dia mantany zay sénateur hoe ataonareo ino moa zany 1000 milliards io zay tsy hoe hiteny hoe tsy atao io fa mba azavainay amin'olo zany ohatran'ny nareo zao manontany anaka raha za zao antahinareo a dia tsy haiko milaovany azy satria tsy mety zany ka zay lazaiko anao hoe na tsy mitovy hevitra ary a zay miteny hoe raha karaha zany manampy amin'ny fanjakana fa zay tsy andeha hiteny mihitsy hoe azo ataony ana miezaka fitondram-panjakana amitehaka zay fa zay fotsiny mba miteny hoe mba manahirana ihany mijery an'ity resaka hoe mahatahotra mihitsy ny fanjakana amin'le hoe anaiky hoe misy continuité de l'état ane misy raha mavita tsy vita raha jiaby mety misy olo mitenenina tsy vita fa mba misy raha kosa vita e fa de zany areny takotako any zany manahirana fa tsy ataoko kabary maro zany fa zany moa karaha hoe olo mikalisy andeha amin'ny arabe riana hoe zay navitan'zao zay navita aloha le vahoaka ny tsara io mitsaleny vahoaka nareo tamin'ny fividianana filoham-pirenena teo ndre mato filoha 800 vato azo ny SVM tsy efa tokony andray lesona ave ny SVM dia mangina aloha miandry ny fividianana indray mikarakara manomana tsara dia miandry fividianana amin'ny tena fa niandry zay tena niandry zay nga nandatsaka olo tamin'ny député tsy nandatsaka olo tamin'ny maire nandamina zay ahoana moa tsy ho resy zay ary nahitanareo hoe avy laolo ty président eo premier ministre anazy anakiroa ministre anazy anankitelo milatsaka jiaby andeha contre anazy tsy mora zany olona teo tsy amitantrano teo tsy niala tsara niala reo rangomary andray hoe zay fa tsy mitovy hevitra amina président reo teo to akoatrany mety fahalemena tsy famatorana ara-politika sy nigidragidrana ataon'ny hafa tamin'ny 2018 mialatsy zany teny an'izay tsy moramora aminay ne ary sarotra fa fiainana sarotra anao tondra président république tondran'olo vatapaty zany ve ny politika zay tsy manao an'izany anao manontany anay matsy teo hoe nasitrana nareo mangina olo tamin'ireny ro sitrany nangina karaha zany ve no entinao hanemonao tsy fitovizakevitra fa zay firenetsika ty tsy robatina ty zao hoe zany ny mety ho avy ny SVM andre matopolo miatrika zay anao mpandrindra nasionaly miatrika zay vazain'olo zay mety ho vazain'olo fa amare mahita azy resatsika kely ny sosialim-bahoaka aiza ho aiza mba inona ny anjara ndraikitry ny lolo Madagasikara amin'ny fiatrehana ny sosialim-bahoaka zay fanontaniana zao zao dia mety atezitra olona zay nyvaliteny ameko zay dia niteny foana hoe io le zavatra fepetra tamin'izay tsina mivory zany miaraka amin'ny président premier ministre président ny HCC dia président sénat dia président ny assemblée nationale rehefa metraka fepetra reny za dia nisan'ny teny foana hoe ty raha ty zavatra fepetra raisitsika io fioboina olo tsy miasa io era Madagasikara izy io voa jiaby baka degoany jusqu'à tuliara ka jerevinareo amin'ny fanjakana mpanantanteraka ao itsinjarana radrariny an'le fanampiana satria le raha tsy hoe cyclone ka hoe sambava tany foana ny cyclone fa zay tany alehanao io na manjakandrina ambadika ny Antenimierandoholona dia mahita hoe tavela amin'ny tanimbary eo raha andreo satria tsy avelan'ny gendarme sy lehibe fokotany mandeha mandidy varindreo reo fa confinement robaka amin'ny tany eo zany varindreo mahantra olo reny nefa olo reo tsara nahazo ataparata zany nijoronay tao amin'ny sénat hoe président azafady mety tsy mitovitovy satria mety misy faritra mety afaka miavo tena kokoa fa mba ataovy arak'izay mba tratra aloha satria olo naheno an'le olo koa mahainao le volabe nahazo volabe io président koa moa raha fa miteny olo jiaby mahazo izy miteny olo jiaby mahazo io moa le olo hitaneo reny sa le olo jiaby io Madagasikara raha fa président tsy miteny olo jiaby mahazo tsika jiaby zany fa tsy hoe nareo mifokotany nitosy za tany itosy teto niany nareo iny ro teneniko raha président fokotany ro tao ro miteny an'izay olo miteny président karakory ma président fokotany tsika mahazo reo fokotany zay fa rehefa président république mahazo daholo rehetrarehetra olo jiaby fa niamby
zay zany apatsivinay zay ary zay matezitra olona fa raha nytenitra voalohany hoe ity satria projet izy io ary tena marina projet le raha dia tsy araka ny era Madagasikara io fa dia reto mifaritra ohatra ny projet reny hoe reto mifaritra amena anazy aloha dia tsy haiko za koa tsy malina fa dia mitovy isaky za mandeha dia tenenin'olona za zao navy teto mandeha amin'ny quartier anankiray zao dia tenenin'olona président zay tsary nahazo le tataparata ino moa no valiko nefa nisy confinement taminareo teto mahazo maro olo very asa maro olo tsy nahazo varotra satria mafy be le varana retina mafy koa ny asan'ny fanjakana zay koa aloha marina hoe ahoana ny anaovana an'izany era Madagasikara ny azy zay ny nataoko foana hoe ampio le olona amin'ny asany tantsaha io ampio malaky zezika anazy ampidi ny vidy pétrole am'izay izy mamboly tsy mitavandra fanjakana antsona izy fanafody ataovy subvention fanafody eo am'izay le olo marary reo mba hitany hoe ay misy fanjakana fanafody ity tokony vidiko 100 000 francs lasa 50 000 fa subventionné fanjakana aminaka zany social ary zany teneninay mihitsy arakevitra hoe maninona ary moa zany le olo tamin'le olona tratran'le retina zany raha subventionné ny fanjakana le fanafody l'hôpital efa bojo tsy haiko olona bojo na tsy bojo misy olo miteny tsy bojo tsy haiko iny fa za kosa nahita misy avana narary aty an-trano ny tsabotena anao mandeha amin'ny pharmacie ay manonga sanandro vidin'ny fanafody iny ahoana moa tsy tenenanay an'izany raha miteny an'izany anao dia hoe mpanohatra rivo malahelo fitondrana ry zokobe rivo anao ka izy zany le hiteny ary io lazaiko amin'ny fitondram-panjakana ane raha za manokana za dia miaino tamin'izany tena nitondra satria matetika le olona manao raha toko aminao iny tsy masaiky miteny aminao na anao fa olavo amin'ny tany izy mbola miteny président tsisy kabary aho mandeha ho azy ty raha ty io mbola lesoka be ty amin'ny tany andalam-pandrosoana andeha anao no teny président république-nao hoe ay président olao nefa sofy aminao sarotra amin'ireo miteny amin'izany zany tondra fanjakana fa anao mila maino olo hafa koa zay mahatsara n'le fampahalalam-baovao zany a laza ary ny tena marina fa tsy andeha anaratsiana olona fampahalalam-baovao andehanao anaratsiana olo amin'ny tareny na ny firazanany na ny posipozinazy na ny indray ata maboto mabibo fa niala amin'iny kalizy karaha iny efa tsy izy resana teo mahafinaritra be le sosikevitra ny osonao fa manaitra ny saiko ihany andrea matofoloha le izy satria tamin'ny fitondrana nitondranareo ohatrany tsy dia hita taratra zay raha tadidiko tsara namaivay ny valanaretina peste tamin'ny fitondranareo nefa ny dia betsaka ny maty tamin'ny teto Madagasikara vokatra zay social mbahoaka ihany koa somary navesabesatra ihany nefa am'izao fotoana zao anao dia mahita an'izay sosikevitra tsy azo natao ve zay zavatra zay tamin'ny fotoana tsy mitovy mihitsy tsy mitovy firy ny faritra nisy peste teto Madagasikara nisy confinement natao ve janona ve ny fiarikarena nidina ve ny olo tsy mahazo miboaka tamin'ny trano tsy nisy ane zany fanafody tamin'ny peste bojo amin'ny coronavirus koa bojo mbola kabary hafa zay za nanana olona rary mividy fanafody zay engane mba tany an hôpital zany bojo engane mba matozy resitsika karaha zao mety misatra matotra koa tany fa le mampitovy iny zany dia mampanahirana kara efa miresaka am'izao fotoana nareo tamin'le peste tsy mitovy raha voiny idiranao dia tsy mitovy zay fotsiny dia efa petraka hoe tamin'izany any tsisy olona hoe tsy azo mandeha Majunga nareo 6 mois olo tavela Antananarivo tsy azo mipody a Majunga nefa asanazy a Majunga nareo tsy azo mody a Dego tsy nisy an'izany nefa araha maso fotsiny le olona fa ty zany le fepetra ny raisina mihitsy eran'izao tontolo zao io no natonga an'le olo hoe lasa marefy mihitsy le olona tsika moa firenena mahantra na aretina na tsy aretina fantatra fa mbola sahirana atsika amin'ny olona maro olo me mahantra indrindra fa nampian'le hoe anao varotra sanandro sy azo varotra anao mandritry ny telefolana anao ino zany eo zany olona tavandra fanjakana tany le tsy tovizany zay le hoe aiza le social mbahoaka faraloha tamin'ny resaka peste dia jerevinareo mpanao gazety hoe taiza moa Majunga nisy peste tsy niasa ta Majunga taty tamin'ny nisy peste taiza nisy firenena taiza nisy faritra tsy niasa tsy azo miboaka an-trano olo reo olona vitsy fotsiny nalaina zay tratra hoe misy an'iny tonga dia entina l'hôpital ka tsy mitovy mihitsy moa le resaka itsy dirako fa resaka dokotera tsy mitovy zany amin'ny raha zay fa le fetraikany eo amin'ny
ferikarena mihitsy zany de tonga am'le sosialy-bahoaka zany na tonga olo jiaby ny tavandra hoe zay tsy ambelana miasa zay tsy ambelana mivarotra tsy haiko reo tsy mandeha lekôly midy jiaby iziny jiaby zay mitavandra fanjakana zany satria iny ary tavandrain'le olole de zay ny natonga n'lay firenena any amin'ny fikambanana irasam-pirenena hoe tsy maintsy ampina reo firenena reo fa atahorana ikorotana ny olo am'ireo raha tsy ampinareo satria zany marina ane zany soa fanampinareo tsika fa eo am'izay zany samby mijery hoe nanahona marina moa fanampinatsika lava be indray iny korantsika nahoraka tatoato andre matofoloha ny tsy fandriam-pahalemana somary niverina mafimafy kokoa eto Madagasikara ny erisetra mamoa fady amin'ny zaza tsy amin'ny taona amin'ny zaza kely indrindrandrindra ihany koa nazovana ho anareo mpanao lalàna sao de tokony efa fotoana ametrahana lalàna mafimafy eto Madagasikara indrindra miseritry ny tsy fandriam-pahalemana ary tena marina zany tena marina mihitsy moa izy satria mampieritreritra mihitsy la izy hoe ny fiainana ve sa ty kisarisary be da be ty matetaitra n'le olona efa be eny misy tsy manafo 16 ans ihany aloha manolona teny fa jerijerenao olo be 26 ans 50 ans nisy ray be n'le zaza reto ma olo iny za zany tena za tsy amon'olo fa tokony lalàna entitra mihitsy satria tsy azo ny sainy eritreretina akory zany hoe zaza eny taona maty na olan'olo anao olombelony ianao fa de tsy vitany sentimpo raha jiaby fa tokony ampieritreritra atsika hoe misy zavatra efa manomboka mibroika tokony tandremana mety tsy tongatonga ho azy eto za manintsy an'le resaka nataon'ny ministra anankiray hoe gaga mihitsy zany haino anazy miteny hoe ary zalampanohatra reo mahatonga ny kitaba eto ty blanka hatramin'olona mpanolona zany avy any ampanohatra satria hoe ny tombotombony dalo tombony mpanolana tombo mpavakitrany de misy affaire politique ambadika an'io zay zay tandremana kely zay raha aminaka za tsy mahasaby teny raha karaha zany fa mila zany lan'olo nianatra reny le olo anthropologue sociologue sy ny sisa maninona kay ny fiarahamonina atsika io no lasa karaha zany manino anao tsy naino an'izany rotaona de misy fa tsy maro karaha ty sanandro anao maheno aza satria fanakaiko olo koe samy jirany anaty lakory raiky ao olo zao fa tsy mahasay mandeha eo ambelany eo zanaka fa la olo ambadika ao itokoa mijokojoko zanaka anazy grave zany ka tsy vita sentimpo fa za mino fa andray fepetra lalàna tokony misy re tokony ampiarina mafy satria fa misy lalàna ny fehan'zany rehefa ilainy zany de zany mitondrina lalàna vaovao afana fehan'zany fa zany koa mila arorika ty meloa mila fitezany amin'ny fiarahamonina zany fa misy tsy tongatonga ho azy ko zany fa misy tsy taoko andokana azy misy deriva eto amin'ny firenena zany zany hoe fandrosonany ety fandrosonany eto n'ity fanolotolotolona amin'ity zavatra sary sy ny zavatra rehetra mandeha ty tsy haiko za tsy mahay mamaly an'izy satria za mahita hoe olobe ve anao de tratran'zany raha zaza madiniky de hoe tsy akely io jerenareo mandeha mijery vidéo andreo bokoa mandeha mijery film mamoa fady zany mantsy zao tandremana ary hitatsika zany rehefa mandefa film olo reo tsy misy tsony hoe zaza reo miboaka hitatsika tsy haiko amin'ny ville fa za mandehandeha labrosy hitako lasa taitra zany zao film jereny zaza 12 ans 14 ans 16 ans nefa misy ihany koa nefa le olobe inona kay mahatonga an'zany zay misy olona hoe manana zany mahay manadiady momba an'zany hijerevany an'lay lalàna fanojo am'izay ny olona sendran'le izy moa hoenti-po mihitsy hoe vonoinareo any olo manao karaha io nefa fanjakana ty fitsaram-bahoaka tsy mitondra maka izy io fa ametsiny an'izy ianao rehefa ozy ny olo zay ianao tsy voake fa fanjakana tsy maintsy mijoro fanjakana tsy afaka anao an'zany hoe ekena ny fitsaram-bahoaka nalantsika nefa niala tamin'ny ny condamnation à mort hoe peine de mort plutôt fa niala atsika anjaratsika mandanjalanja iapita kely any ivelany Madagasikara tsika aloha vetrika mivena ihany amin'ny faramparany io fa andrasana zao ny voka-pividianana any États-Unis andrasana ny andany sy ny ankilany ty samby efa nilaza ho mpandresy avokoa i Biden vao io arivo io de mbola nilaza ihany hoe mandresy izy ny andany sy ny ankilany ihany koa samby efa miangaze am'izao fotoana zao ny mpisolo vava manoloana ny zava-misy eo amin'ny voka-pividianana samby mbola tsy manaiky ary mbola tsy fantatra izy any filoha
ho anareo efa mpanao politika efa filoha mpitondra ny firenena teto mpisolo toerana manaona fahitanao zava-misy any États-Unis io mahatalanjona aloha e firenena lehibe première puissance mondiale tokony hipetraka amina toerana avoavokoa zay zao le vazivazy hitako amin'ny Facebook any hoe marque déposé ty Afrika zany fagnalaram-bato zany fa lasany Amerika koa toy olona vazivazy satria taitra ny olona izy maka voaka fomba mampanao aloha zany tsisy olona zany rehefa mieritreritra izy mizavatra tsy mazava fa hoe maninona lay firenena noho nylay aretim-be teo ve sa le politika netin'le filoha teo aloha zay ny vatravatra filoha Donald Trump eny mafijeriko azy raha hoan'ny économie zareo Amerikanina tena nanao izy ninona anazy le hoe ny Amerikanina aloha zay vao ny hafa zay vao ny hafa zay mety nampiadiady ny resaka skôr io na izy mivantravatra mivaza olo manambanimbany olo iny ary hitan'le Amerikanina kosa nefa fa ny zavatra ny teneniny betsaka ny vitany ary tazan'le olona hoe menanjary kokoa ny économie nyena ny olona tsy mananasa iny ohatra raha izao le usine ny ohatra mpanamboatra tômobile zay nisitaka tany Amerika Latine Meksika hoe tany satria any zany nyetra ambanimbany iny raha nataony président nareo miverenay tozy raha tsy zany taxeko ambony be reo de hitanareo fa lafo be reo satria aty nareo ny tokony asa mba ampiasan'ny Amerikanina taitra zao tontolo zao hoe miverina ndray ve zany ny Amerikanina andeha hijeriny ao anaminy zay zany aloha ny am'izao fotoana zao fa le fifidianana midika an'izay raha tsy nisy an'izay za tsy mino hoe hiady ohatran'io ny scorny zareo fa eo ihany zany mavesatra ho an'le mpitondra am'izao fotoana zao na iza io resaka valana retiny io mavesatra io olona maty manalina maty tany am'zareo tsy maintsy manazava ny politika anao nitondranao anio anao na ara-tsosialy na ara-économika na araky ny fahasalamana na any Frantsa na any aninany manazava ny dolo le olona satria tena ny olona ne tena nizongozona misy tamin'le fomba niatrehana n'io aretina io hoe tsy iorery ny aretina nisy eran'izao tontolo zao fa naninona io ny fomba niatrehana azy nanimba ny fiarikarenan'ny olona nanimba na le olona ary ny sasany aty amintsika moa mbola tsy de miteny amin'ny grève amin'iny fa ny andafy de migrève zay tsy mavila manao masika zany satria liberté individuelle zany zay misafidy am'zany fa tsy fanjakana le ndeha hiteny aminay hoe tapeny oronareo sy vavanareo eo le mpitondra satria any aminazy akalalana ohatry zany mandalo amin'ny parlement ingy aloha fa tsy hoe président république ny teny an'izao de lalana iny tsy izy zay tarikevitra amin'ny président république de ahoana anazy ka le izy nisy fiatraikany loatra de zay natonga an'lay fijeriko azy hoe tako natao lay toko hoe tanjaka ara-économika noetiny izy koa ny mivily ihany aloha zany am'rele ataoko hoe ny fiarahany amin'ny lafiny eran'izao tontolo zao misy an'le zavatra ny ekeny fitondram-panjakana teo aloha lafiny tany Paris ohatra zao le hoe momba ny environnement de lavony Trump manahirana reny amina firenena lehibe hoe na tsy anao ary nanao sonian'iny sonian'ny firenenao iny zay filoham-pirenena tam'zany continuité de l'état zany taitra ny olona première puissance mondiale ve de anao an'zany miala izy any amin'ny OMC miala izy re amin'ny reny kosa hoe de nanaitra ny olona ty avelany reny fa mety tsy nanaitra n'le Amerikanina mahita hoe niena ny chômagenay tohatra fa nisy any anankiray koa tena namaloka de ohatran'ny rongatra kosa le resaka fiangarana eo amin'ny lafin'ny fanavakavahana amin'le maintoditra sy ny maintoditra moa zany sy ny fotsoditra coïncidence ave ohatran'ny antsika ty hoe naninona no vetivety eo mipetsaka ny olona mainty vonoan'ny polisy fa naninona de tsy maintsy misy ady hevitra am'ireny ka enga nefa fitaratra ny fitaratra ny démocratie zany ny antony anaovana fitaratra azy de zao ny azy ohatra lalam-pandroenana zany iny de fa iny tsy miova mihitsy zany fototra zany fanajanany zany parlement zany ny azy ny sénat sy ny chambre basse tena fanaja fa tsy hoe mitovhevitra fanaja tsy mitovhevitra reo zao matetika izy io resana foana ndre mato filoha inona zao mety tombotsoan'ny Madagasikara am'izany hoe Amerikanina izany sy am'izay mety filoha lany eo ianao efa filoham-pirenena mpisolo-toerana ihany matetika izy io andrasana betsaka mihitsy hoe raha ihany nalany eo de mety zao raha ihany nalany eo de mety zao inona ny mety tombotsoa Madagasikara ohatra fotsiny azadiny fa ny unité monétaire atsika eny dollar américaine mividananetany ny fitopolo isanjato ny
ny kirakiraintsika amin'ny entana farana avy any an-dafy a ohatra amin'ny pétrole io dia amin'ny dollary maniny izy io tsy natao vola tsinoana volana japonais ohatra misy mifehan'izao tontolo zao iny a ka raha iny no mikorotana marina hoe tsy ny amerikanina rery no mifehany iny satria efa lasa ohatrany hoe vola iraisan'ny firenena iray manontolo iny fa aza ty fa USD amerikanina iny ka raha manao politika hafahafa ao izy dia isy fetraikany aty amin'ny firenentsika tsika koa ny hoe mba anisan'ny firenena eran'izao tontolo zao hoe manana ambassadeur américain misy anie tsy misy ambassade no point stratégique atsika ka raha zay farafaratsiny zay fo zay milafiny ara-ekônômia marina izy tsy hitatsika lava ohatrany hoe frantsay sy ny union européenne zay no ny antony ara-tantara sy ny sisa akaikaiky amintsika kokoa izy lavitra be koa fotra zao reny agoa reny nanampy be da be atsika anio reny nanahirana be reny tamin'ny transition foanan'ny amerikana ny amerikana anisako voalohany tsy mba manaiky an'izany hoe eo anao dia manonga-mpanjakana fotsiny anao dia tonga eo anao amin'ny fitondrana dia elana eo anao dia zay manaitra an'izao tontolo zao hoe fa iny ary ty zavatra mitranga any États-Unis ty fa dia aingany eny marina ny voaka efa akaikaiky any moa izy io ny mpanara-baovao sy ny zalapanao vinavina statistique moa efa mahita an'le izy any fa dia 270 tsy inona dia tsisy hevitra tsony io efa 253 64 mety fianina ihany fa ozy aho hoe raha mikorotana ny amerikanina za tsy asaiteny mikorotana zao tontolo zao fa mety manavy ihany zao tontolo zao raha ny firenena toatran'ny amerikanina isika ty lavitra ty mety teny anareo any zany fa mpitona fanjakana raha zay mpitona fanjakana zay ny anontanianao azy satria za mpitona fanjakana tsy afaka hiteny an'izany fantatra ny tanjaka zany eto amin'ny sehatra eran'izao tontolo zao telo minitra andreo atao filoha ny fotoanananatsika telo minitra meko anao mba ahafahanao mamintina ny resadresaka atsika mianaka teto dia misaotra ny tsika ato amin'ny radio télévision nakay aloha satria fantatro fa tsy mora ny asanareo mora jeren'ny olona lokonareo arakarak'izay olona sainareo misaotranareo nasananasana toko fa mbola malalaka mihitsy zany a ny sehatra azonareo esana satria nareo privé misy ny taninareo fa tsy ty ambazatany dia miala satroka mihitsy azafady président fa zay tsy afaka mandray fa dia sorana zany nareo ary nasahany direct fa sahiny zany satria ny olona mety mieritreritra so dia manimbo la olo io so dia zany mpitona fanjakany fa sosikevitra ny ataonay tsy mitovy hevitra nay sy mpitona dia lazainay hoe zao niny tsy mampitovy ny hevitra dia farana fotsiny izy le adroadro hoe nareo resy tokony mangina tsy zany ny république dia mampitodika fotsiny aho hoe nangina ve zany ny olona tamin'ny fotoanandro nyoatra mihitsy ary zany ataony olona fahatelon'izay le fiazahana foana ny azy zany ame continuité de l'état no mba nisany ozy aho hoe zany tombony amin'ny fanjakany tombony zany za zao mitenanareo fa tam'izany ministra mba niezaka tam'izany anao itokana siège ny CMA zay tatanynarivo tao efa natomboka ny ministra azo sy ministra reboza teo aloha le izy satria reo ministre ny aménagement dia tonga za misy asa mbola enim-bolana angamba natao mikaiko reo za ve dia teny hoe za raiky to la vitaneo nefa hain'olo jiabo io teo natao teo dia faly ny olona hoe napetrako tamin'ny devant teo reo ireo asatsika satria ho an'ny firenena iny ny asa taona mpitondra fanjakana ho an'ny firenena zay aloha ny voalohany zay vao hoany zay tsy fantatro zay manao azy any ka zay zany amiko nozy aho hoe zay ny ampamary toerana ny firenentsika fa na ny olona miara-miasa amintsika ary miaia foana hoe isaky ny ova ve zany ny fitondram-panjakana dia verina 0 foana atsika nefa ny posana atao tamin'ireny mba be tsika mbola 50 taona ny aza e zany mba tegna zay zany manahirana mihitsy miainole hoe miezaka mihitsy zay mpitondra ny hoe tsisy ninona vita mihitsy tamin'ny fotoanandro zay iny mba mampahero ana mihitsy raha za manokana tsy mitena zay na vitan'izy jiaby za zao mandeha mazanga eto izy ty vitanay ty tsy vitanay za taria mabibikely tari zoko be zay tsy vitanao lala boka amin'ny ino mosquée amin'ny zomary rekaiky ny dalasy ary misy lalana zay tokony natao nanonga eo lalana miakatra laboratoire iny za ma tsy hoe za ndro fa tamin'za ministre ny infrastructure niezaka anao an'le izy za boko tsy ministre infrastructure
tsy nataondreo priorité le nalahelo za mijery le raha hoe ty tokony vita président Rajoelina mampianina nanao zay vitany koa izy anao zay vitany koa président Rajoelina satria fianianana nataondreo olobe reo zay le tsy nao fianianana fa reo mpitondra fanjakanareo mianina ampandroso ny firenetsika malagasy izy jiaby zany na mitovy loko aminao na tsy mitovy loko aminao na tsy mitovy firazanana aminao na mitovy firazanana aminao Madagasikara ray manontolo io resahana io miampy fitondram-panjakana io ny mpanohatra tsy manohatra zay ny asany ary mampanjary firenena rehefa manohatra ary miezaka le mpanohatra tsy mpanohatra baro fotsiny akory fa mba miezaka hoe ataovy ny liberté d'expression maninona ny mpanohatra tsy mahazo mandeha amin'ny TVM CNN fa maninona ka efa zany le divana taloha zay zany le raha tena tiako koranina hoe tsy mampanjary firenena raha karaha zany fa zay ny sorako anareo medертena satria za mino fa tsy mialijafy ty farany alohan'ny saratsika mirala mianaka misy antony manokana ve ny fandalovana ty mahajanga raha mois de mars za fa tsy haiko mpandeta ty fa nanaja le tsy mahazo vesivesy nanaja an'iny nandarina teto zavatra efa nisy zavatra ara-pianakaviana efa vita daty mihitsy verina kely efa nitainao taloha za fa tsy koranany za manao raha atsika eto fa dia zay le re sady tanina be antena ty ravoravo fona aby amazanga de faly mino za fa ny zavatra ny raha atsika teto tsy natao nandrava raha fa mety fanazavana mety misy hevitra tsy mitovy fa fanazavana ny zava-misy tondrana ny hevitra koa mety tsy mitovy le hevitra fa zay no mba hevitrako de teneniko amin'olo manaraka aman'olo za mpanao politika ozin'olo mangina anareo fa nareo resy iny hevitrako de zay fa za tsy manao barofo eny ary tapitra tokolasy toko avy ny fandaharana tamin'ity takariva ity tsy aivina trany fa dia Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO Filohanny Antenimierandoholona eto Madagasikara no vahiny manokana tamin'ity androany ity Andriamatoa Filoha mankasitraka anao nanaiky ny fanasana dia mametraka ny mandrapitafa veloma toko